Resaka miaraka amin'ny botsy. Resaka miaraka amin'ny botsy. Resaka. Tafahoana indray izy telo mitsamy maro tafaresaka dia olona olo ty nialy sy ny vadiko vo nahita ny atsarako sy ny fahaizako miresaka tonga dia zakako nivady heritaona zay dia be voky izy dia hoy indray be niandray ilay sy daly am-pianarana no nahitako azy dia niaraka enim-bolana zay dia be voky izy ary nelilaro botsy. Tsisy nahavoan'ny anay sy rahaviro nelilesany le ty satria izao vao niaraka ray volana dia efa be vokako efa bolana izy. Resaka miaraka amin'ny botsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite c'est quoi botsy? Avy tany midoky tery raviry no tonga tao an-trano anefa izy dia natsony botsy vadiny. Botsy a? Botsy io? Aty re za raviry io. Avingy ianao aty e. Misy vaovao roa lehibe lazaiko anao. Zany a? Tantara ho ara hoe? Zao a, vaovao roa le izy, ndray tsara, ndray ratsy. Ka iza ny tantaraiko voalohany? Tsy le tonga raha dia ataovy amin'le tsara aloha raviry io. Ay, botsy a, za be voka. Milay kosa zany raviry a? Ary inona le vaovao ratsy? Le ratsy ve? Ie. Tsy ianao ny rainy. Resaka miaraka amin'ny botsy atao amin'ny Sky One Radio. Le botsy tiako da masikeky. FM 87.8. Resaka miaraka amin'ny botsy. Resaka miaraka amin'ny botsy. Resaka. Nandevina tamina fasana misy mistery anankiray botsy sy raviry. Io fasana io a dia tsy azo anonana anarana fa zay anarana tononona eo dia maty avokoa ny apitso. Sendra ny solifatra ny vavan'ny raviry ny antso azy. Ory botsy a? Pesanao ve raviry nefa efa fantatrao ihany lazan'ity fasan'ity fa tsy azo anonana anarana. Fa dia loza inona loatra no nataoko anao sy hajarainao ary raha soreninao dia ahoana ozy izy litanadahanao syry doda syry lali syry fafa syry kioto syry be mara mahafantatra an'izao zava-doza nataontsika izao e. Ngamba dia hoe loza koa ny afitsiko ry madame Cécile syry meva ry Catherine syry naivo e. Resaka miaraka amin'ny botsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite c'est quoi botsy? Teo am-pandriana no niseho ny tantara. Ary toa tsy misy itovizana amintsika mihitsy akery botsy ty zanatsika ty. Fa nga mo tsy tadidinao raviry le tao amin'ny hôpitaly iny. Le hoe ahoana moa zay ry botsy? Le tamin'izy le nikaka indry ihany ty a. Ozy ianao hoe solo ihany aloha io zazo io dia nisoloko an'le teo akaikitsika andeha hody iny izy. Resaka miaraka amin'ny botsy atao amin'ny Sky One Radio. Le botsy tiako da masikeky.